fa isan'ny tany toerana ihany koa ny filohan'ny LGK plus zay nanarady ny pilalaony ary manazava ny zava-misy ny ainana tany izy ary miantso ihany koa ny fionana sahady amin'ny KGR-Chief eo amin'ny dingana faharoa amin'ny ity fedina ny amboaran'ny Afrika ity. Any voalohany dia fanaraban'ny vahoaka malagasy rehetra izay pian'ny baolina kitra. Faharoa manarak'izay misy dingana tokoa mafy ny lalao tany ary hitantsika fa zoerantsika maro naratra amin'izao fotoana izao. Nefa izany kolotsaintsika hoe karaha tanamepatra fa hiezaka hatrany ireo ankizy ireo hanao izay mety. KGR-Chief izay efa fantatsika fa afrikanina tatsimo izay manana ny lanjany tokoa any amin'ny firenena io. Hiezaka koa malagasy ary hanao izay tantatsika satria izay ilay tenentsika foana hoe ny baolina boribory hanao faraherintsika rehefa hilalao any amin'ny sabotsy-heriny io amin'izao. Farahery ny président andeha hanafika any amin'ny KGR-Chief tsika amin'ny lalao mandroso aiza ho aiza mety manana ho an'ny LGK. Mino aho fa sika rehetra malagasy rehetra izay fantatra fa manendray anjara na eo ihany koa izay hoe tia baolina mangataka amin'izy ireo zahay mba hifanampy fanohana satria zaza raha manana io ankizy ireo fa tsy hoe akory ho an'ny LGK plus rehetra misokatra madanadana mivaran'ny LGK plus noho izany satria fantatsika fa mavesatra izy mankany ivelany.